Salame, lahary tsara bilale, mbola tsara vo. Avy hatrany isika dia hoany amin'ny fokotanin'ny Sandahatra, commune rurale Toamasina suburbaine, district Toamasina faharoa. Ahoana moa natongavana any amin'ny fokotanin'ny Sandahatra? Miala avy eto Toamasina, manaraka ny RN5 tonga eo a Ivolony, lay sampanany Ivolony na sampanany Sampoal ozy izy ny olona mahay tsara ny Toamasina 2. Eo ianao no mivily indray manaraka ny RIP 7A, route d'intérêt provincial numéro 7A, avy eo sampanany Volona makany Fotsimavo. Zay le RIP 7A. Avy eo sampanany Volona ianao zany na sampanany Sampoal, mandeha 12 kilometatra dia tonga Soamantsara ao amin'ny fokotanin'ny Sandahatra. Oviana no lasa fokotany Sandahatra. Tamin'ny taona 1976 no lasa fokotany i Sandahatra, ary mbola fokotany izy mandraka ankehitriny. Talohan'ny nahafokotany azy aloha dia tany amin'ny Ampasimbe izy. Zany hoe rehefa lasa fokotany Ampasimbe tamin'ny taona 1973, midika zany fa zana-tanàna tao anatin'ny fokotany Ampasimbe zany Sandahatra, zao vao lasa fokotany Mahaleotena nanomboka ny taona 1976. Fa overenantsika lavidavitra mihitsy aloha ny tantara eny. Sandahatra dia tanàna efa lehibe, na talohan'ny fanjanahantany aza dia efa tanàna lehibe i Sandahatra. Inona no mahatonga amin'ny teny an'izay? Raha ny tahiri-kevitra hitako tany amin'ny taona 1924 dia efa nisy mpivarotra sinoa atao hoe Sanlay izay no tao Sandahatra. Zany hoe midika zany fa manana tanjaka raha toe-karena zany i Sandahatra matoa efa nisy sinoa nivarotra atao tamin'ny taona 1924. Tamin'ny taona 1955 dia lasa quartier i Sandahatra. Quartier ny Sandahatra ao anatin'ny canton ny Tamatave suburbain. Ka ny chef quartier ny Sandahatra tamin'ny taona 1955 dia zany lehilahy antsona hoe Tobo Daniel zany. Ny chef quartier farany any Sandahatra nanomboka tamin'ny taona 1970 dia Izara André, nanomboka hatramin'ny 1970 ka hatramin'ny 1973 dia Izara André no chef quartier ny Sandahatra. I Sandahatra aloha dia rano e. Toy zao ara ny fanazavana. Ny lohan'ny Sandahatra na hoe aiza no maty Sandahatra dia any amin'ilay tanety atao hoe Amparafara. Mandeha zany géographie fampahafantarana ny faritra Atsinanana zany, na ny fampahafantarana ihany koa ny district ny Toamasina 2. Misy tanety be atao hoe Amparafara, misy chaîne montagne eo, zany hoe chaîne montagne eo misy andihana tanety ohatrany Tomandavana, iny Andilambe iny akatrany Ambodirina, ka ao Amparafara zany no source ny Sandahatra. Misy rano maromaro no mivarina na maminany eo amin'ny Sandahatra, zany hoe affluent ny Sandahatra zany. Isan'ireny ny rano Endaka, zany mahatonga ny hoe ambinan'ny Endaka. I Varivarahana, zany mahatonga ny hoe ambinan'ny Varivarahana. Iny rano Sandahatra iny aveo manapaka ny RIP 7. Lay RIP 7A iny zany le misy an'le pont vy vao vita vetivety tamin'ny volana Jolay taona 1924 iny mandalo ambanin'iny pont iny lay rano Sandahatra dia mivarina ny rano Ivolony. Midika zany fa affluent ny Ivolona zany na affluent rive droite, zay mo fiteny azy amin'ny géographie, maminany ao amin'ny Ivolona zany i Sandahatra. Fa inona aloha no tena dikany hoe Sandahatra? Raha ny fikarohana ambava, enquête orale sur terrain, Sandahatra dia midika hoe samy lahatra. Isan'ny fahalemena na faiblesse be atsika aty amin'ny faritra Atsinanana, aty amin'ny faritany Toamasina, ny tsy mba fananana tahiri-kevitra an-tsoratra. Fa dia enquête orale zany ambava no nahinonana zany hoe samy lahatra na tonga ny hoe Sandahatra. Netiko tany amin'ny fokotanin'ny Sandahatra ianao zay 12 kilometatra miala amin'ny sampanan'ny Ivolona manaraka ny RIP 7A, route d'intérêt provincial. Sombitsara
amin'ny dian'ny tantara manaraka.